Iresaka ny kolotsaina malagasy kosa sika eto zany dia ny kabary. Raha ny olon-dehibe hatramin'izay no heverina ho liana amin'ireny kabary ireny. Ankehitriny kosa efa maro ny tanora sy ny ankizy mihitsy aza no tafaroboka ao anatin'ny fankafizana azy ity. Maro tamin'izy ireo no nandrafitra ny indray mihira Rafidy Ravelomanantsoa izay nahitana tanora voaeritreriny maro. Mialiana eo amin'ny sehatry ny kabary ny tanora malagasy. Miatanora trany araka izany ireo mianatra mikabary raha nambarany fikabarana pikabary malagasy na fimpima. Hita taratra izany tamin'ity andiany misalotra ny anarana Rafidy Ravelomanantsoa izay navoaka androany ity. Salanisa eo amin'ireo tanora mikabary raha nomarina tamin'ireo isan'ireo olona efa nahazo azo foana mianatra ao anatin'izay kabary izay azo lazaina zany mahalina tanora kabary ary na fiainan-davanandro ary rehefa misy kabary mpanambadiana ohatra efa ahitana tanora tsy vavy mandray anjara. Maro ny mahatonga ireo tanora hianatra ny kabary izay isan'ny kolotsaina malagasy manana ny maha-izy azy ary isan'ny ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny kabary na eo amin'ny resaka fanambadiana izany na fahoriana na fifaliana. Ny antony anankiray dia eo aloha ilay finiavana te hafantatra fotsiny. Eo ihany koa ilay fianakaviana na lamatoa anatin'ny ankohonana na mianatra amin'ny kabary ary eo ny te hijery sy te hafantatra misy 720 moa ireto navoaka tetsy amin'ny kianja maitso na lala mahitsy ireto ary tanora avokoa ny ankamarony.